Andreo mané. Justina. Tiffany, izy Mathieu. Dia zahay Food Lovers. Coucou daholo nareo. Ela tsy nanao vidéo dia androany zany tsika dia hiverina amin'izay ny indao andramana any amin'ny restaurant raha miaraka mifangatanareo. Dia vetivety kely aloha papadina. Sorana be da be zany nanao an'ireto t-shirt any amin'ilay dépersonnalisé reto ny cadeau by Karen Douane. Cadeau dia efa nomena merci beaucoup Karen Douane. Dia androany zany tsika hoentina indray nareo aventure culinaire anankiray eny Beorivika eny. Tsy haiko moa Beorivika sa Beorivika ao amin'ny Backstage Restaurant Lounge. Dia andahoary tsika. Dahoary. Aty amin'ny backstage ato amin'ny hôtel président le izy io arinana io dia hoentina miditra ao anareo. Andao tsika hanao dégustation dia andao andramany. Ohatran'izao zany ny plat du jour atao amin'ny backstage. Saucisse skabaro na courgette na émincé de poulet aux légumes zany fangaroany gasy sy ny vazaha. Dia 10 000 ariary ny plat du jour atao amin'zareo. Isana be da be moa zany ny Tap Send izay sponsorisé an'ity vidéo ataonay ity dia ho anareo izay te handefa vola ho anay aty Madagasikara aty avy any Canada, avy any USA, kopatanao anareo avy any Europe any et misy koa ny La Réunion sy any Mayotte. Dia azadiny fa ampiasao ny application Tap Send. Hitanao any amin'ny Google Store na eny amin'ny App Store, afaka téléchargenao avy any andafy ianao andefa vola aty Madagasikara. Tsisy frais io dia mampiasa ny code promo DS Family na €1 fotsiny ary nalefanao dia mahazo bonus €5 be zao ianao raha mampiasa ny code promo DS Family. Dia le olona aty Madagasikara ka mandray ny vola alefanao via Airtel Money na Orange Money ihany koa. Marihana fa 0 frais d'envoi io sady pratique no sécuriser tsara naiza misy ianao na firy mety foana. Dia izay miraha soa be dia be dia azadina Tap Send. Andao i Tap Send Taraiko anareo zany ny menu atao amin'ny backstage lounge. Ohatran'izao ny karazana menu sy spécialité an'zareo zany misy lovers daholo aloha, meat lovers paradise zany dia misy seafood lovers. Hitanareo ny tarifany ny prix an'zareo zany mora indrindra 5 000 ariary eo dia ny lafo indrindra 40 000 ariary angambany farak'izay lafo. Dia variation de prix an'zareo eo amin'ny 12 000 ariary eo raha ny fahitako ny carte 12 à 15. Dia reo avy ny karazana sakafo misy ato seafood lovers, chicken lovers, io chicken lovers io zao andramanay rehefa avy eo dia misy fish lovers, dia misy BBQ géant. BBQ géant ty 50 000 ariary. Dia manao vegan koa zareo vegan
Rones Lovers Seto Paleo zany a trip zany hoanareo zay tsy mahafantatra trip longue à fois mijoter miaraka manara-molotra zany de seafood de beef de mushroom chicken koatran'izay zareo manana dessert koa dessert typique standard moa zany moelle au chocolat misy nougat salade de fruits île flottante de ny accompagnement mazava ho azy vary pomme sautée sy karazana frites de ato misy sauce ny karazana sauce zareo suprême poivre vert roquefort de bérose de io ny contact an'zareo roatrinareo ka réservation de ato ambadika ato misy ny menu zany ohatran'izao de ny tarifany ariary daholo misy anireo skid fritters spring roll plate de entrée ny entrée an'zareo misy cocktail de crevettes de karazana salade césar exotique fruits de mer de ny vidiny izy hitako hoe ça va ny tarifa aloha andramantsika rehefa aveo de tantarainay anareo ny tsirony de manao plat zareo steak de zébu cordon bleu zébus poulet zany ny karazana plat ato de fruits de mer de pâtes ny pâten'zareo spécial backstage de fast food ty fast food ty zao tena anisan'ny coup de cœur ty fa nisy matio de andramana reveo double cheeseburger de zay 16 000 ariary ny vidiny de ny lera fivoahan'zareo moa zany misokatra 7 sur 7 zareo de amin'ny folo alina zareo vao midy ho anareo rehetra zay mitady restaurant ato amin'ny backstage ndray zany tsika backstage restaurant lounge de atsika nanao andramantsika androany miaraka amin'ny Tiffany's Mathieu de misy guest kely anankiroa androany ho andreo abonné zay ny lalao niaraka taminay niaraka tamin'ny backstage de guest zareo androany de anao dégustation miaraka aminay eto hitanareo zany zareo reto manandranaky sakafo miaraka aminay de ny sakafo indrasantsika hoe efa manomboka nonanona de ho avy amin'izay sakafo ary de ho andramantsika de iny toerana kely karan'ny Mathieu io zany scène rehefa zoma hariva ato de misy animation kely manomboka amin'ny 7 hariva eo de eo zareo ny mihira eo amin'ny scène kely eo de akoatran'izay misy coin salon kely ohatran'izao eto zao misy salon kely izao bebe ary de eto koa misy salon kely de ohatran'izay de misy coin bar eto zany coin bar ho anareo zay tsy misotrosotro cocktail de farany ery amin'ny fond ery misy ohatrany canapé seza sakafoanany plutôt zany raha ohatra ny hoe famille na ohatr'izany de io zao ny tsara kokoa hipetrahany de zay Anomboka andao andramana amin'izay zany tsika ito le chicken lovers de atoranareo moa zany nafinkarazany ao anatiny de vidiny
30 000 ariary. Ato indraintsika manana le médaillon complet. Des médaillons de zébu, pardon. Des médaillons de zébu, hein. Ça fait 9 000 ariary. Hein. Mais avec amin'ny légumes sautés zany à côté. Hein. Dia atsika manana ny nuggets. Dia ito tagliatelle, fruits de mer fahitako anazy zao. Dia ity les burgers double cheeseburger. Dia ity les fish lovers, zany karazana poisson dans tous ses états zany. Dia mazava ho azy moa zany izy miaraka amin'ny accompagnement ny ity zao ny accompagnement ny potatoes miaraka amin'ny saosy dia nasiny zareo légumes sauté zany mba tsy hoe bourratif be le zavatra. Dia ireo rehetra ireo no andramanay. Zay efa tonga taona ny sakafonay atao amin'ny backstage lounge restaurant misy anay androany aty Behoririka. Dia ireo dao zany sakafonao nandao andramana androany dia tantaraiko anareo tsirairay le izy sady andramako ihany moa zany dia Tiffany Mathieu zany miaraka manandrana anahy eto. Ty voalohany ty ny antsoina hoe ndraso aloha sady hijery carte ihany fa tsy haiko tsenjeny le anarany chicken lovers zany ty dia inona avy ny ao anatiny misy cuisse de poulet ohatran'izao dia misy croquette de poulet dia misy poulet laqué dia misy nuggets dia misy inona koa ty poulet dans tous ses états zany zany hoe fomba fandrahoana le poulet isan-karazany dia eto akaiky eto misy accompagnement dia tsy izay ihany fa misy an'ity koa miaraka aminazy zany hoe misy frite dia misy sauce miaraka aminazy. Dia ty aloha zany ny andramanay voalohany. Ty ny andramantsika soko sandry. Izy zany tianareo hohanina alay voarany. Dia ny maman zany tsy manana an'iny. Ny anana niboako anazy le poulet laqué. Ty zany ny nandro akoho tena tiako indrindra laqué. Dia andraso aloha andramana. Ohatran'izao dia famasany tsy masaka be somary mikuit zany ao anatiny. Dia tsy be sira be eny le mamy eo ivelany mantsirina tantely dia ankoatran'izay misy an'ity lasary kely ty eo akaikiny ohatran'le lasary mazenga lasary hena-bôro lasary concombre râpé dia misy lasary voatabia marquise be le izy fa mety be amin'le matavy tsy ity matavy be. Dia andramako tsirairay indray le poulet ty zany poulet nandro hafa mihitsiny. Dia ohatrany hoe misy couleur zany le izy fa andraso aloha tantaraiko anareo. Maheno ohatran'ny tsirona masala dia milay be le izy satria nofona akoho daholo le dia tsisy taolany tsisy accident zany eny anelanelany eny. Dia efa masany ça va. Ty zany somary ohatrany hoe tsiro karana. Dia ty indray zao nandramako ty nuggets. Raha aloha andrama kely Tiffany Mathieu zareo mihinana fotsiny. Ahoana ny tsirony tantarao ao tsara be ohatrany ahoana tantarao amin'ny papa fa papa tsy mihinana. Ahoana ny tsirony hoe andrama maman mihinana ianareo ohatran'ny boulette de poulet. Ohatran'ny hoe boulette de poulet cuit à la vapeur. Dia avy eo ampaneny le izy fa tendre be le ao anatiny ty zoky. Dia ty nuggets ty ny na asiako sauce kely asiako sauce frite.
Panure, né? Ohatran'le cornflakes reny. Tsara be le saosy. Dia milay be fa mikarepotra be regny. Dia ty indray zao ny andramako a. Le izy moa zany a, le chicken lovers a, raha mionjana poulet zany ianao dia tianao be ty satria karazana nahandrona poulet be dia be. Dia ty a, coquette de poulet. Ty ngamba le mahazatra anareo. Inana? Ohatran'izao ny ao anatiny. Cuisson ny a mitovy amin'le cuisson le poulet laquette ihany a. Tsy tena masaka be loatra. Nefany a tsy manta koa. Tsy tena mi-cuit mihitsiny. Ndao hafa indray no antsika mbola be dia be ny andramana. Ty aloha zany andramantsika ty frity ty samy makaray avy. Ohatran'izao a ny colorier nenazy a, patate douce. Tsara be po. Dia ty a sauce spéciale mihitsiny. Moelleux le izy. Sao. Fa raha fahatsiny kely indrindra, ty mbola tsy nandramako teo a. Cuisse de poulet. Cuisse de poulet ty ngamba tsy mahazo maivagna mihitsy mihinana anazy. Dia mahatsara cuisse de poulet indray hitanareo le hodiny iny. Nanendasany azy zany a côté ilany. Dia ty hodiny ty zany a mikarepoka be. Ohatran'izao, tsy haiko na henonareo a. Dia iny a tena mampiavaka cuisse de poulet. Dia iny aloha no hohaniko voaloha izy ao le ao anatiny. Dia ohatran'izao ny assaisonnement a, misy poivre. Ny aminy aloha mbola tsy haiko satria mbola tsy nanandrana. Kila suky mbola pina. Ny anazy zany le hodiny iny tena nohaniko. Ty sisiny ty. Iny be cholestérol indrindra fa tsy dia atao fihinana matetika. Ty ny tiako indrindra tamin'ilay akoho rehetrarehetra tao. Dia avy eo ty. Satria ty malefaka be. Aleo hitolomany zandry anazy a. Ny tsirony a, misy tsirona tongolo gasy sy sakamalaho a, masere tsara le izy a. Dia mikarepoka le ivelany a, dia malefaka tsara ao anatiny. Dia zay, ty fotsiny angamba ny teo amin'ny cuisson somary mi-cuit a, ohatr'izao moa zany. Fa tsara be ny cuisson entière ohatrany hoe nataon'zareo ohatran'izy. Dia milay be le izy amin'izay. Dia zay ny anahy dia apasiko dina indray aloha. Dia hanao dégustation indray zany a, andao andramantsika zao a. Dia ny fish lovers no andramako. Ty ny fish lovers a, ty ilay nandramany sara teo a. Ty zany tonga dia nirotarotain'izy ty fa nisy Mathieu sy maman Sara. Dia apetrako eto aloha le izy a. Dia tia ny fish lovers miaraka amin'ny accompagnement ny légumes. Assortiment na légumes frais. Dia ato a misy trondro frity a. Dia misy filet de poisson ato. Ty ohatran'ny misy filet de poisson dia misy poisson pané a. Dia misy filet de poisson pané koa ty. Dia andramantsika miaraka amin'ity sauce ty. Dia raikitra amin'ny dégustation. Voalohany indrindra andramako kely ty sauce ty a, misy be rose, mayonnaise a, dia be rose. Andramana amin'izao Tsy mayonnaise le ohatran'ny sauce blanche miaraka amin'ny be rose, tena goûteux be ty sauce ty a. Dia hitako hoe harmonieux be miaraka amin'le plat le izy, misy rondeur le sauce a. Dia misy poivre kely a, dia matsiro be. Dia andramantsika amin'izay ary a. Ohatran'ny hitanao ohatran'ny reny any vacances reny zany zao e. Dia andramantsika amin'izay ty aloha poisson pané.
croquant tsara le pagnon misy eniko somary ohatra misy masitsika kely fa le épice angamba antony tsara na assaisonnement ny io masaka ao tsara ny cuisson le izy tonga de fondre en bouche ho toizatsika amin'izay ny dégustation atao amin'ny tia poisson frite mariako fa hatreto aloha tsy trondrodramasina zany le assaisonnement misy tsirona tongolo gasy tsara be mihitsy ty tia aseoko anao ty eny tsara le tongolo gasy am'le goanle de matsiro be ty zako indray ty araky nitanareo ohatr'izao le chair ohatran'ny limite sy mbola somary translucide donc ny cuisson zany tena tsara be mihitsy sady mora efa masaka tsara asiko an'ity sauce ty tena matsiro filet de poisson pané ty tena tsara be ny tsirony atony tsara ny assaisonnement tsara cuisson koa tena correct tsara de zay zany misy nuggets de poisson ty de misy poisson filet de poisson pané de misy poisson frite de farany ty tilapia de hoandramako le lasary ty le tilapia io aloha rehefa eo ty zany ny lasarintsika androany concombre araka le niteny tsara teo assaisonné amin'ny citron le izy de tsara le izy tsara be satria misy fraîcheur be le izy de ohatran'le any amin'ny vacances reny fotoana amin'ny vacances mihitsy moa zao de hoandramantsika amin'izay ty tilapia ty le tilapia frite iny tilapia frite ohatr'izao tsara be ny cuisson ny tilapia frite am'le assaisonnement ohatrany hoe tsy de ampy assaisonnement loatra amikohaka zany de tsara raha ampiana assaisonnement kely le izy de am'izay matsiro tsara ohatran'ity filet anankiray ty tena matsiro be mihitsy zay ny dégustation ko amin'ity plateau anankiray ty de anandrana le jus ty jus de corossol izy ty raha sy diso hitanareo tsara fa matevina tsara le izy matevina be mihitsy le jus oups latsakany le fruit eto matavy be mihitsy le jus de corossol tsy de be siramamy fa tony tsara siramaminy de andramako kely ty ty ohatran'ny thé glacé ty zao misy cannelle de citron de miel angambany io de misy girofle clou de girofle de andramako de misy tsirona gingembre le thé au gingembre le izy tena énergie be clou de girofle de gingembre eny be le girofle de le citron tsara iny digestif kely iny zany rehefa tena voky be anao de ty le crudité ty ozy tsara hoe adiniko nefa hoandramantsika izy ty andao andramana zany le crudité tsara be ny cuisson le légumes amin'ny sosokevitra kely zany fanatsara anazy de somary ohatrany hoe sy nahay kely le izy mba hiassaisonnena tsara azy fa cuisson tena parfait verina manandrana andray zany fa voky be ondila de izy ontsinana tsony fa zandray mihinana de présenteko anareo aloha mbola misy plat tsy miprésentena anareo ty médaillon 2 zébus de ny accompagnement moa zany légumes sauté zay andramany abonné anay ty nay be mihitsy rehefa feo
Dia atin-draintsika manana tagliatelle de fruits de mer. Zany hoe misy crevette, calmar, poisson, chair de poisson, misy isan-karazany. Dia tena mahafinaritra nasian'zareo siramamy eo akaikiny. Dia efa misy citron moa zany mandehandeha eny. Amin'izay zany raha ohatry ny hoe sendra mangididy dia efa mba tsy sauvena intsony zany. Dia anandrana an'ilay boisson chaude ty ty zany le nohan'ny dina teo dia andraso aloha asehoko anareo ny ao anatiny satria tsy hita le izy teo ohatran'izao zany le citron dia misy girofle mitsatoka aminazy dia ankoatran'izay misy ino moa cannelle mandehandeha eo dia ameko Mathieu aloha andramany misy siramamy ve izy teo sa tsisy papa? Ahoana ahoana ny tsirony? Magidy magidy ony mbola pina sa aok'izay? Aok'izay Tiffany zao manandrana ahoana ny tsirony? Magidy ndrasa aloha ary andramako mbola mila sirina siramamy kosa le izy papa le izy plutôt thé ho an'olon-dehibe fa tsy an'ankizy fa jus ny an'ankizy dia andraso aloha jus allo ty nandramana rota ty jus de corosol andramindray ary ahoana ny tsirony? Ahoana ny eno lahy? Tsara be. Tsara be any Tiffany zao ahoana ny tsirony? Tsara be. Ndry zany manaraka efa zandry fotsiny i papadiny efa nandrana anty matavy be zany le izy aloha ny remarque anay Ny siramamy anay zay dia hihinana hamburger amin'izay zany zay double cheeseburger zany ny plat-ny Tiffany sy Mathieu dia zay aloha Mathieu zay aloha fa hihinana an'ity indray tsika dia ty zany ny andramanay inona ny anaran'ity Tiffany sy Mathieu? Burger rasy frites. Burger rasy frites. Hamburger dia frites dia inona avy reto saosy reto? Masika inona ity saosy ity zoky? Mayonnaise de ketchup. Mayonnaise ketchup dia le frity aloha zany no antsika voaloha samy maka frity daholo ary aingana dia asiana saosy dia andramana le frity dia samy tantarany tsirony eo ahoana ny tsiron'le frity? Le frity ny aloha malefaka be Malefaka le izy misy ketchup sy mayonnaise. Samy karepaka le izy fa somary lezaka fa ao an'ny Tiffany sy Mathieu dia mora be ho an'zareo aloha ny hihinana an'izany satria malemy dia mihinana an'ity burger ty amin'izay zany zay ny tao anatin'le burger double cheeseburger moa zany satria double steak double tomate dia misy sauce burger io ambony io dia fait maison marina fait maison patin'zareo nanontany papadina teo dia fait maison ny patina dia andramako aloha andrama maman aloha dia aveo anao mihinana mety tsara be le saosy milay be le saosy tena tiako be dia mofony koa tsy mafy be fa malefaka ndraso aloha zoky dia aveo zandry ahoana ny tsirony tantarao aloha misy le tomate sy ny tongolo satria le burger tsara be sady misy goana ty le izy papa mayonnaise kely le izy dia ohatran'izao dia tsara be le viande hachée sisany no tena henoko le steak an'izany mba hoaniko miatana tokana dia zay tsoky misy herbe ao anatiny
dia tsara be ny assaisonnement sy ny cuisson. Ty aloha zany a tena recommandeko anareo ty burger ty. De zay ny dégustation anay. Misy adiny ve papa? Les nuggets, pardon. Nuggets. Ty indray zao nandramantsika sokizandry a. Frity moa zany mitovy daholo a, fa les nuggets samy maka ray avy tsika. De ato a dona kely aloha fa za tsy namenareo dona kely. Dona kely. Croquant be le izy a. Tsy de tena hoe assaisonné be loatra. Cuisson a masaka tsara amina tony. Tena tsara amin'ity nuggets ty zao a. Raha ohatra hoe asiana parfumena koa le panurany. Parfumena dia tsara be. Dia zay. Dia zay ny dégustation anay a. Dia andao andramana foana e. Totsaroko fony lay orany fankalalako taminao. Efa naneteny ny fotoana tombola tsy afaka totsaiko ihany hatramin'izao. Fijery ny fanena tozay gondarona telo fotsiny any. Tsy kiray tsy haiko no fefeny no natonga izao. Dia latsapaka taminao. Azana ianao tokoa areno tena sa tokoa na izao no mora babo tsy mba nahay nandao. Farananay amin'ny dessert zany le izy a. Dia misy an'ity dessert nougat glacé ty a zay andramanay zao a. Dia ohatran'izao ny paoziny a. Le assiette avy efa azo hohanina le sisiny ireny kay a. Efa ankitian'ny Tiffany le tsy azo hohanina. Dia reto zany le izy a. Dia andramanay a. Ao aloha fananarany Tiffany sy Mathieu sy Sasa. Ahoana ny tsirony? Dia za anandrana. Eo amboniny a misy miel. Asiany zareo miel a. Sûrement zany tsy dia mamy be ty. Malefaka be le izy. Tsisy grumeau mihitsy a. Tsara be ny qualité an'le nougat glacé an'zareo. Le nougat fait maison. Karepo. Mahafinaritra be mitsakitsako azy. Dia tsara be ty, tsara. Kelikely tsaratsara. Dia zay. Zay dégustation anay a tato amin'ny backstage tato amin'ny hôtel président Beoririka. Dia raha rivotsika araka ny fotoana mahazatra dia mameny nondramany. Ny note cadre atao amin'ny backstage a dia omenay a 9 sur 10. 9 sur 10 note cadre atao amin'ny backstage a. Hitanareo tamin'ny vidéo iny a mazava tsara daholo ny ao amin'ny toerana madio tsara milamina tsara. Misy parking ngeza be ao a. Dia misy tohatra anankiroa idiranao a. Ray avy aty amin'ny gauche dia ray avy aty amin'ny droite a. Dia ao moa zany mazava azy ao amin'ny président hôtel tsy tadidina 3 étoiles 4 étoiles fa madio be zany ao a. Hatrany WC tany WC zay Stéphanie a. Fa tena madio be zany ao na ny anatiny na ivelany. Izy koa moa vaovao be dia misy fofona vaovao be ao amin'zareo. Dia tsara ny cadre, décoration, ao lava tala ny déco zany nenazy tena épuré, misy ohatran'ny salon reny a. Dia misy table ihany. Io zany efa style-ny amin'izao somary misy salon any amin'ny resto dia tena tsara e. Zay angambany azoko lazana azy. 9 sur 10. 9 sur 10.
Ny notre service tao amin'ny backstage restaurant lounge bar dia omenay 9 sur 10 9 sur 10 tsara be ny service tsotra nisy mandray ianao misy mikarakara tsara ary ohatrany tsy dia misy hoe zavatra nanahirana angambany ny anandray zany tena nanomarika natao backstage zay sorana manokana voalohany tamin'ny tantaradao andramana nisy abonné nanao andao andramana taminay dia tamin'ny backstage zany andray tsara zareo tena name sakafo an'le abonné nanao andao andramana miaraka taminay teo voalohany ka hatramin'ny farany zany hoe voatonga zay dia nyservira tsara zareo ny anandray tsara tsikatsika ny ambaravarana dia kopatanana manokana ho an'ny Yarsoa sy Mira ny abonné anay tao kopatanana ihany koa manaritra kopatanana ho an'ny ekipa backstage rehetrarehetra singako manokana amin'izany toky zay serviranay nandritra ny fotoana nandalovanay teny dia madama dia tamin'ny fandraisana sy fikarakarana fandraisan-tanana spécial mihitsy ohatran'ireny président reny mihitsy zay sotra to ny notre sakafo backstage dia omenay 8,5 sur 10 tena tsara ny sakafo tao quantité aloha izy ravana dia tena avolenta be da be le izy dia tanysainareo aloha hoe inavy ny sakafo hitanareo amin'ny sary reto voalohany ny nanandramako chicken lovers dia ninana koa niaraka tamin'ny Tiffany's Matthew burger double cheeseburger dia miaraka amin'ny nuggets de poulet nena ndray nalaiko fish lovers le plateau be dia misy karazarazany trondro dans tous ses états dia misy ihany koa ny médaillon des ébus tao avec légumes sautés ary misy ny tagliatelle aux fruits de mer dia zany rehetrarehetra zany niaraka tamin'ny jus sy ny faranana tamin'ny dessert surprise nougatine glacé nougat glacé dia kopatanana ho an'le nougat glacé zay tena onctueux be anisan'ny coup de cœur dia tantaraiko anao hoe coup de cœur zany tao backstage nena le nuggets de poulet sy le burger double cheeseburger le tsiron'izy le mofonjareo fait maison dia tena nisany miakafiziko sy be mola kely ngamony na le akoho le chicken lovers tsara be daholy satria poulet dans tous ses états nena fa nisy an'le lollipop zany somary nisy tsy ampy cuisson kely zay ihany angambany nena tena teo amin'le cuisson le filet de poisson nena tena anisan'ny tena nakafiziko satria tena malemy friable tsara masaka tsara sady tsy mafy tsisy cuisson mihitsiny zany fa dia teo amin'ny assaisonnement les poissons frits les poissons les filets de poisson kely nanamako iny tena tsara be misy tongolo gasy ny tariny tena mbola hemiko ato mbavako ato amin'izao le retenenako zao fa nindro kely le teo amin'le tilapia kely iny ohatrany nisy manque de cuisson na mety efa ancien kely dia zay no expérience anay tao amin'ny backstage lounge restaurant dia zay ny dégustation anay atao amin'ny backstage lounge bar restaurant teo amin'ny président hôtel au Béorique tsy hitanareo big bang teo akaiky big bang taloha dia zay zany no aventure anay tao misaotra nareo rehetrarehetra abonné zay mbola mamy fatokisana anay mampiseho anay fa tena mbola tia ny tendresse famille tia ny émission antsika andao andramana dia andao andramana foany andao andramana dia efa namariana kely tena faly be zany zay sidina fa lasa misy ndao andramana be da be mihitsy ny iaraka Madagasikara ohatrany andao anao vaccine andao iaraka anao zao andao anao zao dia faly be zany zay hoe mba manao andao andramana dao rehetrarehetra fa tsy zay rery ny ndao andramana dia kopatana ho anareo mamerina kopatana ho anareo abonné anankiroa rovavy reo zay miaraka taminay anio nafinaritra be fiarahana nao andao andramantsika dia mbola mamerina ny fiarabananareo taminazy ny loka dia misaotra koa ho anareo abonné rehetra zay milalao foana dia mbola ho avy mikilalao efa mamarana ny saison 5 tsika zao dia hiditra amin'ny saison 6 indray dia aza misaraka amin'ny
DNS family ndao andramany tojaroko fony lay orany fankalalako taminao efa nandeteniny fotony tombola tsy afakato tsaiko ihany atramizao ilay fijeriny faneny tosekondra rona telo fotsiny any le tsikiray tsy aiko no fefeny no natongizao